Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Jesosy nanangana Lazarosy tamin'ny maty, tapany faharoa. Jaona 2:12. Ny finoanan' Jesosy no zavatra tsara indrindra mila atao foana. Inona no ataonao raha tsy mamaly ny vavakao amin'ny fomba tianao i Jesosy? Tezitra be aminy ve ianao ka tsy hivavaka intsony? Tsy nanao izany i Marta, na dia maty aza ny any an-tany. Rehefa tonga Jesosy tamin'ny farany, dia efa nalevina i Lazarosy. Jesosy, raha tonga aloha ianao dia tsy maty ny anadahako. Hitsanga ny Lazarosy. Fantatro fa hitsangana izy amin'ny fitsanganana amin'ny maty, dia amin'ny andro farany izay hananganan'Andriamanitra ny fiainana ho an'ny olona rehetra. Izany fananganana ny maty sy fiainana. Izay minoana dia maty aza dia ho velona indray. Mino izany va ianao? Mino fa zanak'Andriamanitra ianao. Ny finoanan' Jesosy no zavatra tsara indrindra mila atao foana. Na dia tsy azonao azy indraindray, na inona mitranga, dia io ny tsara indrindra. Miverina nakany an-trano i Marta. Maria, miandry anao Jesosy? Tsy azony ny antony hoe tsy maintsy navela ho faty ny anadahany. Niazakazaka nakany amin'i Jesosy izy, ary niakohaka teo an-tongony sady nitomany. Jesosy, raha teto ianao dia tsy maty Lazarosy. Taiza ny nandevenanareo azy? Tompo, avy dia ho hitanao. Maro ireo mpisaona no nakany amin'ny fasana izay voaisy tombo-kase tamin'ny vato lehibe. Ary teo Jesosy nitomany ihany koa. Mitomany izy, tena tiany izy. Fa nahoana no navelany ho faty izy? Esory ny vato. Kivy Marta. Tompo, efa efatr'andro izy no maty, efa maimbo izy izao. Marta, raha mino ahy ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ny finoanan' Jesosy no zavatra tsara indrindra, na dia efa nitranga aza ny ratsy indrindra. Ary na dia tsy azonao aza, ny finoanan' Jesosy no tsara indrindra mila atao. Nesoron'ireo lehilahy ireo ilay vato, dia niandrandra Jesosy. Raha io, enonao mandrakariva ny vavako. Ry Lazarosy, mivoa! Misy fahagagana ny tranga. Nitsangana indray Lazarosy, ary nivoaka avy tao am-pasana. Maro tamin'ireo nahita izany no nino an'i Jesosy. Ny finoanan' Jesosy no zavatra tsara indrindra mila atao, na amin'inona na amin'inona. Tsy hamaly arak'izay antenaintsika foana izy, fa hamaly kosa satria tiany ny hanome tsara indrindra ho antsika. Mino an'i Jesosy ve ianao? Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.